fa ity firenena ty raha oharina ny repoblika voalohany sy ny repoblika fahaefatra tsy mbola latsaka ambany ohatr'izao Madagasikara. Mbola afaka milatsaka ambanin'izao ve i Madagasikara? Hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena fahiny, ny Jeneraly Désiré Ramakavelo. Fotoana izao andraisan'ny malagasy andraikitra amin'ny maha olom-pirenena, hoy izy. Io fifidianana io no ahafahanao manova na mijanona amin'izao. Tianao io fa Madagasikara dia fatary fa ao anatin'ny fijaliana sy horohoro sy tahotra ianao amin'izao fotoana izao, aza misafidy an'izany intsony. Raha safidinao ny mbola hijaly dia safidinao izay zavatra. Tsisy hifanomezitra iny rehefa lafy mihitsy safidy. Tambazana akory ianao hoe amena vola, amena koveta, amena so, amena zao, dia iny fa hoe tsy mampaninona nampolitoy 5 taona manaraka indray ny fijaliako. Miaina anaty tahotra sy horohoro ianao amin'izao fotoana izao. Ka raha tianao hiova i Madagasikara dia aza mifidy an'izany intsony. Izay no hevitro, hoy Jeneraly Ramakavelo. Fa tena mitondra ny feon'ny vahoaka ve, hitondra ny feon'ny vahoaka ve ireo olona hilatsaka solombavam-bahoaka ireo, sady olona anangan-tanana fotsiny ary anaiky lembenina arak'izay baiko midina.